Tsika sy fandriam-pahalemana efa nahazo fampitsoran-keloka ka efa nivoaka ny fonja ireo voaroroy tamin'ny resaka bomba artisanal tamin'ny taona 2014 hoy ny zandarmeri-pirenena androany. Ny fanapohana bomba etseroa izay miverina indray ankehitriny ary mitovy tamin'ny zava-nitranga teo aloha ihany izany. Eo amin'ny lafiny toe-karena, fetsisoloa, fezy ny teny gasy ahafahany mifehy ny varotra sy ny fandrarana. Izy ireo ankehitriny ny mpamongadina masietana andreo malagasy sy afrikana mivarotra eto an-drenivohitra amin'ny karazana entana maro. Sambava, tanana lavanilina, miavaka ny feonam-ponina sy ny mpandrarà ary ny tanora tamin'ny kandida azy andrenana velo. Tsy ny safosafoana fa noresahina lalina ny fiainam-bahoaka indrindra ny lafiny sosialy, toe-karena ary ny fanabeazana. Fanana ara-panatanjahantena Osho nanomboka omaly hariva tetsy Mahamasina, mety avokoa tsy nahovoka firy ireo malagasy miakatra ringa androany, nisongadina ry zareo soloa tokony tsy haiady ity. Dia mbola faly tafahoana aminao indray tomboky lasy tomboky vavy amin'izao hariva izao. Manasanao indray anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM hatramin'ny farany. Ny lafiny fandriam-pahalemana avy hatrany anomboantsika ny fampahalalam-baovao. Ireo izay efa nanao ny raharaha-bomba tamin'ny taona 2014 ihany no tompon'antoka tamin'ny fametrahana izany teny amin'ny IFT sy tetsy amin'ny Hôtel Plaza hoy ny avy eo anivon'ny Emofara. Nilaza ihany koa ireto farany fa hosaziana avokoa ireo izay nanodina sy namoaka ny sarobidy no giazana teny amin'ny R3A. Maro amin'ireo olona voaroroy ary notazoma maponja noho ny raharaha fanapohana bomba ny taona 2014 no efa nahazo fampitsoran-keloka ka anisan'ny mety tompon'antoka tamin'ny zava-nitranga teny amin'ny IFT sy ny Hôtel Tana Plaza. Raha ny fitrangan'ny zavanseho omaly alina sy afaka omaly alina dia mitovy tsy misy valaka amin'ny firafitry ny bomba tamin'ny taona 2014 ity nitranga ity. Miseho ihany koa ny asa fiampiroroana rehefa miroso ny raharaha eto amin'ny firenena ho hatrany avy eo anivon'ny Emofara. Noho izany dia olona tsy mankasitraka ny fidiran'ny vahiny be loatra amin'ny raharaha-pirenena no anisan'ny mbola tompon'antoka tamin'ity raharaha bomba ity. Tsy olona vaovao na olona mbola mianatra no manao an'io fa olona efa zatra mpanao an'io. Izo zavatra zao nitranga moa dia efa nampozina ihany satria raha tamin'ny taona 2014 dia ataontsika hoe nisy tranga maromaro mikasika ny bomba artisanal ito fa noho ny disadisa politika itomontsika mahatonga zavatra zao. Anisan'ny noresahan'ny Emofara ihany koa ny fanomezana azy ireo ny baiko avy amin'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ny komandin'ny zandarmeri-pirenena amin'ny isamborana sy ampitsarana ny raharaha andramena. Misy amin'ireo azo sarobidy no mandalo eto Antananarivo ka tsy maintsy andraisana fepetra. Anisan'izany izay nogiazana tetsy amin'ny R3A nahitana bolabola hatrany amin'ny roa alina ka nisy namoaka anjokosoko. Mandeha ny fanadihadiana amin'izao mikasika ity raharaha ity ka hiarany ny lalàna avokoa ilay mpamily ny fiara vaventy na ihany koa ireo tompon'andraikitra izay namoaka ny entana. Détournement d'objet saisi io ny aika amin'ny toerana iray dia misy moa fampitolona ny avy eo amin'io ataontsika hoe kazerna izay mipetrahana io amin'ny tompony camion izay tratrany io sy izay olona ahihina fa handray io boîte de rose io. Io rehetrarehetra io rehefa vita fampitolana dia tsy maintsy atolotra ny fitsarana. Ny boîte de rose moa dia amin'ny mahasezia zay mbola objet nanke dia déposé zany eto na eto any ariam-bony ery. Ka dia mitohy fa mino fa afaka roanoana manamolatsy farafatarana dia atolotra ny fitsarana zay rehetrarehetra voatontonona sy voaroroy amin'io fanodinana misy objet saisi io. Na ny andramena na ihany koa ny raharaha fanapohana bomba dia samy voarakitra ao anatin'ny tantaram-pirenena avokoa ary saika ny lafiny ratsy no voaresaka matetika. Tombotsoan'iza no anankirotana. Toa mbola tsy tena hita mazavatra eto izay tena tompon'antoka amin'ireo raharaha roa voalaza ireo saika ny faniliana avokoa ny valiteny tadiavin'ny mpanao gazety. Vaovao farany voaray izao hariva izao fantatra ihany koa fa nisy bomba nipoaka tetsy amin'ny Muraille de Chine tetsy Analakely. Efa lasany moa ny mpanao gazety nantanteraka izay fanadihadiana izay mbola ho tanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao.
Iray maty, 4 naratra avy eo amin'ireo mponina, 2 kosa no avy amin'ny polisy pireneny. Izay no antontanisa farany navoaka ny minisitry ny filaminana tamin'ny raharaha izay nitranga tany Ambilobe. Efa miverina amin'ny laoniny kosa ny any an-toerana amin'izao fotoana izao, taorian'ny fahatongavan'ny polisy avy any Antsiranana hanampy ireo ao an-toerana mahaloany ity zava-mitranga ity, dia hidina ny an-toerana raha ampitso ireo tompon'andraikitra avy amin'ny mpitandro ny filaminana, tsy hipetraka fotsiny amin'izao kosa ny raharaha fa efa mandeha ny fanadihadinina. Ho afindra toeram-piasana avokoa ireo polisy izay fa nitarika alonolony tamin'ny zava-nitranga tany Ambilobe, hoy ny minisitry ny filaminana anatiny. Ary efa miverina araka ny tokony ho izy zao ny toerana misy toraka izany koa ny tany mandry fiarovana an'ilay olona le eritreretina hoe inona moa le jiola le olona namono an'le masera, dia mantsara ny polisy ihany koa ny victime. Zao koa dia fiarovana an'ity olona ty koa dia polisy ny victime, ka iny dia voraisina ohatrany natao tany mananaranga dia efa hoe efa nisoloana daholo zany ny tany, efa tsy ny commissaire zay commissaire de police zay tsy nanana problème tany mihitsy. Dia ohatran'izay koa no ataonay amin'ny ataon'ny polisy zany amin'ny mikasika ny zavatra misy any Ambilobe, mba hisiny ina moa sy ty fiarahamonina tsy misy raorao. Izay ny zava-misy any toerana, fa zay aloha hoe raha hoe tena ny zava-misy tatitra tonga taty aminay aloha tsy nisy zavatra nanahirana, fa eo moa mety rakotsy raha be tsy hofankahazo eo ananao, tsy fantatra fa mety miady kely tsy haiko izay na sipasipany na tsy fantatra ny fiarahamonina tsy ianina dia izany mahatonga an'le hoe io tsy raha. Noho ny tsy fahampian'ny polisy tany an-toerana dia voatery nanaiky ny fitakian'ny mponina ny polisy ka namoaka avy hatrany ity voalaza fa tsy olona ity izay fantatra fa forosy. Lafombaovao ara-politika kosa indray, tonga teto an-tanindrazana omaly ny Ankolafy Ravalomanana, tsy tena resaka loatra izy ireo tena pahatongavana. Fampihavanana no natao tany Afrika Atsimo nandritry ny fihaonana tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ny fanazavana azo. Isan'ireo nitsenan'ny delegasiona omaly ny candidat Dr Robinson Jean-Louis. Izy ve ny candidat ho toanan'ny Ankolafy, tsy mbola nisy ny fampitam-baovao ofisialy hatreto momba izany tena tapaka tany Afrika Atsimo. Ny fifidianana lalam-panorenana no tokony atao mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena, hoy ny antoko tambatra Tarihin'Andriamatoa Petra Koutiniaine, mba tsy hitobahan'ny fahefana be loatra ho an'ny filoha Izalany hitantanana ny Repoblika faha-4. Ny asan-dahalo any Atsimo nosy izay tsy ahafahana manantanteraka fifidianana noho ny tsy fahafenon'ny fepetra ny fanantanterahany fifidianana amin'ny volana Desambra izay nanambaran'ny antoko tambatra fa tsy manaraka ny lalam-panorenana. Na dia efa maika asidodina ivoaka amin'ny krizy azan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary efa hita soritra ny lalakale amin'ny lalan'ny fifidianana, dia misy ny vondron'olona mijoro ankehitriny milaza fa manohitra izany. Raha ny fahitan'ireo endrik'olona namory mpanao gazety eto amin'ny Colbert Androany, saika olona akaiky an'ireo mouvance teo aloha izy ireo ary mitakiny hanemorana ny fifidianana. Noho izany nambaran'izy ireo fa tsy vahaolana amin'izao krizy izao. Manohitra ny tinapaky ny maro anisa amin'ireo hery politika malagasy sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ireto mpanao politika ireto. Pejy hafa kosa indray, na dia tsy manao famoriam-bahoaka ankalamanjana aza ny kandida Azo Andriananarivelo nandritry ny fitsidiana nataony tany amin'ny faritry Sava ny 3 sy ny 4 septambra lasa teo, dia tsy nanakana azy ihany ny etaeta sy ny tolo-kevitry ny mponina izany. Nampahafantatra ny vinam-piarahamonina entina hanarenana ny firenena tamin'ireo mponina sambava izy ny talata lasa teo. Nisongadina tamin'izany fa mifanandrify amin'ny zavatra andrasan'ny mponina amin'izay piditra any Madagasikara izany vina izany. Tamin'ny fandalovan'ny tany Antalany alarobia kosa dia niaona tamin'ny ben'ny tanàna tany an-toerana ny tena ny fanadihadiana. Ny marary ny vahoaka no mila hitondrana vahaolana ary anifotony mihitsy no tokony hitadiavana ny tetikasa ilain'ny mponina. Tsy ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana arak'izany no antony hidinana any ambany-drafika azy toy izao. Teto voaresaky ny mponina avokoa ireo lafim-piainana rehetra. Argentina faritry Sava zegny ankabezany vokotra. Ny aomby, ny lavany, ny boaderosy, ny volamena kanefa zay farany mahantra. Raha atao kajikajy araiky isanjaton'ny olona amin'ny avy ambanivola agny ny afaka mandeha mitsabotegna ny Tananarivo amin'ny alohan'ny arabe. Mba faratsiny mba misy manarana arabetsy zegny aminay aty. Lalana be marivo ambony ny ratsy izy zegny tianay ho vita zay koa rahanay be marivo ambony. Zay sindoro viavety sambava dia mba magnatika terenay mba tianay amboariny tsara karaha ilay Antananarivo arivo. Magnantegna koa zahay aminao raha mpanao mba hoanina toerana mendrika maha izy azy amin'ity firenentsika ty satria
zay zavatra maresaka na izaterikabiny na izanara-panjakana tsisy tsilana zahay an'izao Olomendrika sy modely no ilain'ny vahoaka hitondra ny Madagasikara. Manara-maso akaiky izany ny olona ary teto Sambava dia nisy ny fanirian'olon-tsotra izay tena nanaitra ny ampopon'ny kandida Ajo Andriananarivelo. Anao kalany filoham-pirenena mbo ataova hevitra tsy ho anao ny olo farany manambola eran'ny Madagasikara. Ataova hevitra gasy manambola ny filoham-pirenena. Izay fo faiblesse ny filoha jiaby ataon'ny teny Madagasikara mifaninana amin'ny olo jiaby manan-karena eran-tany. Manoloana ireo etaetan'ny vahoaka ireo, nanamafy ny filohan'ny Malagasy miara-miainga fa ny fampitoviana lenta ny faritra rehetra manerana ny nosy no vahaolana tokana ampisy ny fampihavanana ny samy Malagasy satria tsy ny mpanao politika no ilaina ampihavanana fa ny vahoaka tsy vaky volo. Mikasika ny fampianarana, nasiany tsindrim-peo manokana ireo ray aman-dreny izay voatery mandony karaman'ireo mpampianatra. Sazy ho an'ny olona mandry zany satria ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana dia sahirana avokoa ny ankamarony. Ny faritra rehetrarehetra dia sarotra mampirotsy-pirenena ary zay ny tena fahabevanana ilay zavatra malagasy. Ny hoe zanaka malagasy mianatra any amin'ny commune farany lavitra iny eto amin'ity firenena ity dia mitovy ny fianarana azo, mitovy ny fitsaboana azo raha oharina amin'ny zanaka malagasy izay nena dia tenivohitra ity. Tany Antalaha kosa dia niraisy ny ben'ny tanàna Andriamatoa Ajo Andriananarivelo ary nilaza izy fa amin'ny mahaben'ny tanàna azy teo aloha dia mahatsapa ny olona sedrain'ny mpitondra ny tanàna eo amin'ny resaka famoaham-bola anatanterahana tetikasa. Tokony hojerena arak'izany ny lalàna mifehy io sehatra io. Pejy hafa kosa indray nanolotra ny taratasy fanendrena azy teo ampelantanan'ny minisitra Ulrich Andriatina androany nisy olo tena mahatry ny efa ho eto Madagasikara talata kokam. Fantatra tamin'izany fa misy ny fanampiana 270 tapitrisa dolara avy amin'ny FAO azontsika ny aingana ny tontolon'ny fambolena sy ny fanjarian-tsakafo. Eo amin'ny lafiny fifidianana kosa indray, misa 720 sy 700 sy 7 tapitrisa ny mpifidy voasoratra anarana voarakitra any amin'ny senita manerana ny Madagasikara hatramin'ny omaly 5 septambra. Mazava ho azy fa analamanga ny be mpifidy indrindra arahiny vakina karatra raha toka ny faritry melaka ny vidy-mpifidy indrindra. Hatramin'ny omaly 720 no isan'ireo irotsaka hofidiana ho solombavam-bahoaka. Azo ambary fa iankinan'ny betsaka amin'ny faritra fito eo ny fandresen'ny filoham-pirenena vaovao raha nisan'ny mpifidy. Tombanana ho raika amby 20 tapitrisa mahery ny Malagasy, 730 isanjaton'ireo ihany no feno 20 taona ka afaka mifidy amin'ny 15 oktobra ho avy izao. Izany hoe miisa 727 sy 7 hetsy ireo raha voarakitra ao anatin'ny lisitra lasitra tena izy eo anivon'ny senita ankehitriny. Manoloana izany raha tombanana dia iankina amin'ny fahaizan'ny kandida mandresy lahatra ny ankamaroan'ny mpifidy amin'ireto faritra manaraka ireto ny fandreseny. Mazava ho azy fa analamanga ny be mpifidy indrindra. Hatramin'ny omaly miisa 790 sy 1,5 hetsy sy 1 tapitrisa ny mpifidy analamanga, izany hoe 20 isanjaton'ny mpifidy manerana ny nosy ka ny distrikana Tsimondrano no be indrindra. Mahatratra 720 sy 5,2 hetsy. Ny distrikana Akazobe kosa no vitsy indrindra izay ahitana mpifidy 770 sy 900 sy 4,5 sy 10,000. Faharoa manaraka azy ny faritra vakina karatra izay ahitana 9 isanjaton'ny mpifidy manerana ny nosy, 920 sy 700 sy 4,1 hetsy ny feno taona efa mpifidy any an-toerana. Fahatelo kosa ny faritra Atsinanana izay ahitana mpifidy 520 sy 300 sy 7,000 sy 7,4 hetsy, izany hoe ny 9 isanjaton'ny mpifidy. Arahin'ny faritra Mahatsiatra ambony ahitana 5,5 isanjaton'ny mpifidy manerana ny nosy, mpifidy izay miisa 930 sy 700 sy 7,000 sy 1,4 hetsy. Fahadimy be olona ihany koa ivady fitovinany, ahitana mpifidy 7,0 sy 900 sy 4,000 sy 4 hetsy, izany hoe 5,1 isanjato. Manaraka azy akaiky ao ny faritra Sofia ahitana mpifidy 7 sy 300 sy 7,000 sy 4,4 sy 3 hetsy, 3,4 isanjato mpifidy manerana ny Madagasikara. Aorian'izay ny faritra Loatra Mangoro izay ahitana mpifidy
7,704 3,4 malagasy. Zarain'ny faritra 5 ambiny ny 2,5 mifidy manerana ny nosy. Any amin'ireo faritra 7 voalaza ireo kosa no misy ny 7,4 mifidy. Izany hoe tsy maintsy mahazo vato maro amin'ireo faritra ireo ny kandida iray ahafahany miatrika ny fiodinana faharoa. Raha isan'ny mpifidy, ny faritra Melaka kosa no vitsy indrindra, izay tsy ahitana fa tsy mpifidy 2,900 sy 2,900. Aorian'ny Orombe izay ahitana mpifidy 1,900 sy 4,900. Mbola iampy ireo mpifidy manerana ny nosy ireo amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana Desambra, izay hiaraka amin'ny fifidianana solombavambahoaka araka ny vaovao iray. Miisa 7,700 ireo kandida hirotsaka ho fidiana solombavambahoaka manerana ny nosy hatramin'ny omaly. Fantatra ihany koa androany fa miantsana ireo kandida hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena anao soniny antsoina hoe pacte pour le fihavanana ny eo anivon'ny FFM. Tanjona amin'izany ny ametrahana tontolo iainana ara-politika milamina eo amin'ny firenena mialoha mandritra ary ao arian'ny fifidianana. Anjakan'ireo teratany sinoa ny varotra sy ny fampidirana entana eo amin'ny kojakoja elektronika amidiny Behoririka sy Analakely. Amin'ny ankapobeny izy ireo no mpambongady ary mahatonga karazana entana betsaka tahaka an'ireo teratany afrikanina manana toeram-pivarotana sy malagasy eny amoron-dalana. Fanadihadina. Ny taona 2000 no nanomboka niakatra ny fanjifan'ny malagasy ny teknôlôjia vaovao. Ny roborobony niaraka tamin'izay ihany koa ny fidiran'ireo kojakoja toy ny radio, ny télé, ny lecteur sy ny finday. Tsy ny malagasy no mahita ny ankamaroan'ny lalam-barotra fa ireo teratany vahiny no manararaotra izany tamin'ny fampidirana ireo entana avy any aminy eto amintsika. Ankehitriny, ireo teratany sinoa no mameno tsenan'ny Behoririka amin'ireny karazana entana ireny. Ny entana vita sinoa izay tian'ny mpanjifa malagasy no izy mora vidy na dia tsy dia tsara kalitao azy. Ny entana zao avy any Chine daholo aloha. Ny kalitao aloha zao azo lazaina hoe tsara ihany. Ty zany mba moramora raha oharina amin'ny akafa. Ireo teratany sinoa ihany koa no mivarotra ambongadiny amin'ireo teratany afrikanina. Ireto farany izay tsy mahazo tombony loatra mihoatra amin'ireo sinoa saingy mahazo tombony noho ny any Afrika. De toute fois, c'est plupart tous les marchandises ça vient de Chine, Thaïlande, comme ça, à Hong Kong. Spécial pour moi ici, j'ai payé dans les Chinois qui en amènent. Il y a beaucoup de Chinois qu'on vend de lait gros. Moi ici, j'ai payé les Chinois qui en amènent. C'est pas moi directement qui en amène. Misy anefa ireo mividy ny entana mivantana any amin'ireo firenena asiatika. Les marchandises, on les achète à Hong Kong, en Chine, et puis on envoie dans nos sociétés, soit dans les cargos. Bon, il y a des transitaires qui sont chargés de ça, et pour acheminer ça à Tamatave. Au Tamatave, on les reçoit à Tana. Moramora kokoa amin'ireo teratany sinoa ny mividy ireo entana ny Chine sy Thaïlande ary mampiditra izany eto Madagasikara. Mbola vitsy arak'izany ireo malagasy no manafatra mivantana ireo entana avy any Chine. Chinois zany tena efa mahita an'ilay lalana zany. Fa ny gasy mbola sarosarotra ho an'ny gasy le mandeha any Chine. Ohatra ny eto aminay zao grossiste zay dia misy ny gasy, misy africain, misy comorien maky eto aminay. Dia ho an'ny gasy betsaka mbola hoe maky eto izy zany dia mbola manao prix de gros ndray izy any ivelany. Eo ihany koa ny tsy fahampian'ny enti-manana amin'ny fanokafana toeram-pivarotana izay ilana vola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary farafahakeliny raha ny fanadihadiana natao. Antony mampiroborobo ny fivarotana finday amoron-dalana sy ny fahamaroan'ireo malagasy miasa amin'ny tsenam-barotra ireo vahiny. Eo amin'ilay resaka enti-manana ny tsy mahatonga izay tsy maka an'ilay tanàna izy izay. Raha ohatra betsaka ny enti-manana dia afaka maka an'izay. Fa ilay vola kely mihodina dia tsy maintsy aty ananan'ilay ty ihany no maka. Mitoetra olana sarapabembahoaka ny vola hodina na dia eo aza ny faniriana mba hanana orinasa kely sy ny varotra any amin'ny tena manokana. Mandidina ny 3,000 ny sinoa mpandraharaha amin'ny varotra eto amintsika raha ny tarehimarika avy amin'ny maso ivosinoa etsina nyzany. Eo amin'izay tontolo ny varotra izay hatrany misokatra ho an'ny mpanjifa eto Madagasikara ankehitriny ny fifidianana ireo vokatra avy any Eoropa izay jifaina amin'ny ariary. Tsy sakana intsony ny fifidianana entana hitany amin'ireo tranokala na dia tsy manana carte bancaire aza amin'ny alalan'ny Bahinmata Shopping Sans Frontières. Bahinmata no misahana ny fifidianana, ny fanafarana ary tompon'andraikitra amin'ny fahatongavan'ny entana safidin'ny mpanjifa izay tsy misy fetrana ny vidiny na ny karazany. Fanampanazavana.
Rehefa hitan'ny mpanjifa zany ny entana tiany vidiana ao anatin'ny site izay safidiny dia mandefa mangataka devis ao anatin'io devis io ahitana ny vidin'le entana, ny frais de transport ary koa ny frais de prestation amin'ny bahina zany en arrière ny anaovana an'io devis io. Ary rehefa miditra membre ny bahiny madazana ianao dia mahazo tombony be dia be araky ny fahefa-ny vidiny tsirairay. Fantatra fa mbola hisokatra amin'ny tsena any Etazonia, Kanada ary Azia ihany koa ny bahiny mata afaka volana maromaro. Manodidina ny 50 ka hatramin'ny 80 isa-taona eo ny vahiny mianatra ny teny malagasy ao amin'ny Alliance Française Andavamamba. Mpianatra avy amin'ny firenena 7 samihafa no mandrato fianarana eto amin'ny AFT ka ny teny frantsay sy ny anglisy no mora mahay ny teny gasy. Raisin'ny olon-tsotra Sendranay Orary no hoe ny vahiny no mianatra fiteny pirenentsika satria eto Madagasikara. Fanadihadina. Vahiny mianatra teny gasy tsy dia voaresaka firy izy ireo fa ny cours mampiteny frantsay sy ny teny anglisy no besaka eto amintsika. Na ho an'ny mpitondra fiara karetsaka nefa na mpivarotra na ny mpanamboatra fiara sy ireo olon-tsotra Sendranay dia samy resy lahatra fa manome lanja ny teny malagasy ny fianaran'ny vahiny izany teny izany. Eo amin'ireo sehatra samihafa ireo dia tsy tapaka ny fifandraisana amin'ny vahiny ka tombony ho azy ireo ny fahaizan'ny vahiny teny malagasy. Ahoana moa no ny malagasy any mianatra ny teny vazaha fa ny vazaha mba tokony mianatra ny teny malagasy. Ny teny frantsay aloha zao voafehy atsika fa ny anglisy tsy voafehy. Lasa baigimona fotsiny. Raha ohatra hoe anglisy izy dia manome carte kely izy na manao baigimona fotsiny. Tenintsika koa manko mbo ilaina mbo misy landrany. Fa raha ny anjareo foana tsika foana nianatra an'ilay anazy lasa tsy mety. Tsisy valera mihitsy zany ilay teny gasy. Fijeriko azy. Taloha mahafinaritra mihitsy anao raha ohatra ka hoe vazaha hianatra teny gasy satria manko io amin'ny firenena daholo zany. Tsika raha andeha any amin'ny tany tsy maintsy mianatra fiteniny dia tokony normal be zany izy tonga loko mba mianatra ny tenitsika tenitsika. Tananay misy vazaha, misy karana, misy sinoa zany manao zavatra ary izy efa mahay teny gasy. Betsaka izy mahay. Ny frantsay sy ny amerikanina no mora mahafehy ny teny malagasy eto amintsika. Mahaliana an'ireo vahiny isa-tsikajiny tonga eto Madagasikara ny fampianarana izany. Noho ny fangatahan'ireo vahiny dia nanampy ny fampianarana ny Alliance Française Antananarivo ka nisy ny fikarohana manokana nataon'ireo mpampianatra izay tsongaina manokana amin'izany. Misy olona amin'ny firenena maro mianatra ny teny malagasy, tsy ny olona frantsay na ny olona amin'ny teny anglisy ihany fa misy ny olona amin'ny teny sinoa, misy amin'ny teny russe, misy malagasy koa ary izay tsy mahay miteny malagasy dia tonga mianatra cours de malgache atao amin'ny Alliance Française. Olona miteny anglisy angambany sy ny teny frantsay no hitana hoe mora mandray kokoa ilay fampianarana satria angambany isika raha mahita hoe somary misy mitovitovy ilay fitenenana na le teny ampiasaintsika malagasy ary misy nalaina tamin'ny teny anglisy tamin'ny teny frantsay fa ny olona ohatra hoe ny sinoa ireny zao sahirakirana misy turka mianatra dia somary sahirana kely tsy maintsy mitondra dictionnaire izy mianatra satria sarosarotra ho an'zareo mandray an'ilay fianarana. Amin'ny alatsinainy izao ny fisoratana anarana amin'izany fianarana teny malagasy izany ary amin'ny 13 septambra ny fidirana. Miisa 12 ireo mpianatra raisiny raha ahitana tarika 2 hatreto fa iova izany araky ny fahazotoan'ny mpianatra hiditra eo. Misy ny fanamarainam-pahaizana na ny attestation de formation rehefa vita ny 30 ora. Rehefa miresaka teny vahiny sy teny malagasy ihany sika sahirana ny sinoa saingy ny ankamaroany rehefa eto amintsika teny piasa ao amin'ny any no mampianatra azy. Samy manana ny feim-potoana ianarany teny malagasy ireo sinoa hita tsy be horirika. Ny litera R no tsy voatenin'izy ireo satria fony lehilahy ny sinoa ka antony tsy aiza manonona io litera io. Didina teny amin'ny Chinatown malagasy teny be horirika Inarindra Randrianomanana. Et voilà là, mettez les gaz keri. Donc c'est de 5 mina. Ok? Keri. Samy nahenan'ireo sinoa ny resaka teny amin'ny tsena be horirika izay tena ahitana azy ireny ny rehetra. Manana ny fomba fitenena manokana ny teny malagasy ny sinoa. Ny tena mampihomehy dia ny tsy fahaizan'izy ireo manona ny litera R. Na izany aza miezaka mafy izy ireo. Ho an'ny Leslie manokana, herinandro taoriana natongavany dia efa nanomboka nahafehy ny teny malagasy izy. Raha efa hoen'ny taona no mipetraka teto Madagasikara. 2 jours ianao mianatra miteny gasy, efa mahay.
mianatra foana baso mialaka vendesse milatsaka foana abla vetivety mahay sinoa daholo tsy mahay sinoa tsy mahay za mirejery difoy tsy lafo malana difoy tsy lafo lela difoy tsy lafo ohatra lavalava za mirejery mahay za tsy mahay tsy mahay tsy mahay manana ny fomba firesany ihany koa ny sinoa sy ny malagasy ka manjary miova ny firafitry ny teny malagasy ohatra amin'izany Madagasikara dia manjary lasa gasy ho an'ny ony manokana dia tonga hatrany hatrany izany fomba firesaka izany misy madamo za miaraka ianao misakafo mety ohatra za miteny hoe ndao-tsika sy miaraka isakafo tsy hainy ohatr'izay sa mihitsiny satria efa ela be nirana zay zao efa niaraka za zao efa 7 taona niaraka tamin'ny ray aman-dreniny teo eo 7 taona teo dia raha vao ohatra zao ny hatrano maniraka ny zanako ohatra dia lasa miteny ianao hoe ohatra miantso ny zanako zao Sergio ianao mandeha mividy mofo ohatra dia ny ankizy hoe tsika ane mama efa aty an-trano e fa tsy miasa tsony ohatran'izay le izy ohatrany hoe fa habitude ohatrany hoe miresaka amin'ny isanao maraina mandra-pariva ianao aty foana dia lasa le firesaka tsy maintsy ohatr'izay foana dia nany an-trano aloha izy varindriny ianao dia lasa miteny mitovy amin'ny aty ampiasana ihany any an-trano vao iray volana izao no tonga teto Madagasikara ny mpampiasan'ny Juliana Sitsiry ireo miasa ny sinoa matetika no lasa mpampianatra teny malagasy manoro ireo patron an'ireo ny fifandraisana teto zany nafinaritra izy miezaka mianatra an'le tenitsika izy mampianatra an'le tenitsika le miezaka mampianatra an'le teniny hatreto aloha tsisy ninena ka 4 mois 5 mois zany le sakosato mba ampianarina ihany aloha izy sady izy mahafinaritra misy lesona sasany masika fa raha atao aminay manokana mahafinaritra ohatra hoe miteny izay matory dia matoly izay le teny be horirika sy ny manodidina traina taona malagasy isan'ny mahamora ny fiarahamonina ireto sinoa ireto amintsika tompo-tanindrazana ny hafetsen'izy ireo mianatra aingana ny teny malagasy rehefa tonga eto Madagasikara sady manamora ny varotra izany no manamora ny fifehezan'ny mpiasa ihany koa raha ny fanazavan'izy ireo ivadika eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray isika faharesena 5 no azontsika teto Madagasikara teo amin'ny Sanda satria dia KO avokoa ireo mpikatroka malagasy teo amin'ny sokajin-danja mihoatra ny 10 kilao izay nandraisantsika anjara i Mioratina tovovavy malagasy tokana sisa no andrasana ny vokatra eo amin'ny sokajin-danja 17 kilao manjaka tokana eo amin'ny Sanda sy Kata ny Egyptianina amin'ny fiadinany andian'ny 15 ho tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny Ayad Osho fanadiadina ratsy dia ratsy ny vokatra eo amin'ny Ayady Oso amin'ny fiadinany amboaran'ny Afrika eo amin'ny andihy amin'ny 15 izay atao atsy lampam-kolotsaina sy ny fanatanjahantena nanomboka tamin'ity androany ity teo amin'ny latsaky ny 10 kilao dia efa niondrika ny ekipa pirenena malagasy KO Yanzelo raha ny fanatrika tamin'ny Mohamed avany Libye sambola miteny manao teo amin'ny 15 kilao kosa indray dia mbola KO ihany koa izy Hervé avy eto Madagasikara izay nifantona tamin'ny Karim Ibrahim avany Egypte le tena olana aloha zany lefa zarina amin'ny entraînement le tena mandray zany tena hitako hoe olana tamiko toraka izany ihany koa hitately avy eto Madagasikara dia KO ihany koa nifantona tamin'ny Ndena Top avany Senegal tsisy fikarakarana mihitsy teo anatin'ny fitondrananay teo amin'ny latsaky ny 17 kilao kosa indray dia mbola KO ihany koa isika teto Madagasikara izay nandraisany Espérance Anjara teo amin'ny izay sokajin-danja mavesatra izay tamin'ny alalan'ny Ahmed Ibrahim avany Egypta no naresy ety ekipa pirenena malagasy ity teo amin'ny sokajin-danja anisan'ny mavesatra nandraisantsika teto Madagasikara anjara ihany koa izay nahitana ny Omer Arlem dia mbola KO ihany koa isika teto Madagasikara raha ny fanatrika tamin'ny Mohamed Hussein avany Libye raha izay rehetra izay no tanisaina dia tsy nahitana vokatra aloha hatreto ny teo anivon'ny Sanda mbola mipofolo zareo avany Egypta ihany koa fa izy ireo ihany koa mbola tompony teo amin'ny Kata izay nahitana olo-tokana
mitaraina ireo ekipam-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao satria dia tao anatin'izay misovera nataon'izy ireo izay dia tsy zarizary ny trano fatoriana izy ireo sy ny sakafo hohanina ihany koa ka mety izay no nitarika izao tsy fambeazana ho an'ny aiady oso izao. Ny tena mahagaga ny rehetra ihany koa tamin'izao andehan'ny fadimy ho an'ny aiady oso ny tompon-dakany Afrika izao dia ireo mpitsara rehetra dia avany Ezipta sy avany Libia avokoa. Ary isika teto Madagasikara dia tsy nanana solotena na dia misy ara ny resaka tokony atao amin'ny mpitsara izay hita fa nisy ny fitongolanana tamin'ireo mpikatroka teo anivon'ny sanda ireo. Nanazava kosa ny tompon'andraikitra iraisam-pirenena misahana ny fitsarana tamin'ity aiady oso ity fa isika eto Madagasikara dia mbola lavitra dia lavitra izay avy teknika ho an'ny Madagasikara izay ka mampametra panontaniana amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe iza marina moa raha mahery Jean José na i Maitragao izay miteraka resabe ho an'ny tontolon'ny oso ankehitriny. Sazy miantra tranomaizina 3 volana miampy sazy miantona enim-bolana nilatsaka io maraina io ny didy fampisamborana ny Mark Tatandraza ilay milaza ho apôstôly findromaty ary nitsangako velona ka nampitondrain'i Jesosy ny afatra avy any an-danitra ho an'i Madagasikara. Ambolana maro izay no naharenesana ny mikasika ity tanora vao 20 taona nilaza ho lehibe ny dahalo ny ovavo ity. Antony hampangana azy araka ny fanazavany nanao fitoriana tena nanohitohina olona. Amin'ny ainao manjery amin'ny kapila mangirana any am-piangonana hatrany anatin'ireny tambazotra tserasera sosialy ireny maneho ny heviny tsy misy sivany ity lehilahy ity. Maneho hevitra sy manakihana avy hatrany ireo sary sy fiteny ary fihetsika heveriny ho mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy ao amin'ny Facebook efa ho herinandro izao. Tsy misalasala mihitsy raha lehilahy miady hevitra amin'ireo olona mahasahisahy manohitra ny heviny. Ny toriny tenin'Andriamanitra tsy misy kilema raha teo no lazay no antony namerenana azy tetỳ an-tany tao aoriany ny fahafatesany indromen-taona. Ny fiandohan'ny herinandro teo nisy ny tory i Mark Tatandraza noho ny toriteny izay noheverin'ny mpitory fa nahakasika azy mivantana. Androany maraina no nivoaka ny didy fampisamborana azy. Sazy miantra tranomaizina 3 volana miampy sazy miantona enim-bolana no azo ny ity mpitoriteny voaheloka ity. Tsy fahazakana le toriteny tsisy kilemy ny fahamarinana feno dia misy olona anankiray izay tsy nahazaka ny toriteny nampiakatra fitoriana tany amin'ny zandarma ary niakarana tany tribinaly rehefa natao moa zany ny ankety rehetrarehetra sy ny fitsarana dia nanantena be ry zahay hoe nandresy satria tsisy marim-pototra avokoa ny zavatra nitoriana. Vahana ny fijoroan'ny vavolombelona ny fampidirana azy amponja noho ny fitoriany ny baiboly heveriny ho fanagadrana ny baiboly izao. Ireo mpanaradia azy izay resy lahatra amin'ny fitoriana dia manameloka ny fanenjehana azy. Tena mampalahelo le fanenjehana sy fanagadrana tompoko satria tena tsy amondrarina za dia anisany tena malahelo satria tsy nanon'olona izy tsy nanina fitoriana filazantsara no ataony fa dia fanenjehan'ireo olona izay tsy tia azy fiveriko azy hoe dia alako bekertsikitary. Raha ny fanadihadiana natao sambany teto amin'ny tantaran'ny fitsarana malagasy no nisy olona nenjehina noho ny toriteny toy izao. Raha ny vaovao azo farany tsy mbola nisambory ny Tatandraza Mark hatramin'izao hariva izao. Nilazany tsy hitsoaka izy nefa tsy hitolo-tena ihany koa fa hiandry ireo mpitandro ny filaminana akazy. Mifarana treo ny fiarahantsika tamin'ity anio ity tomboky lasy tomboky vavy isaoranao naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny Cléa Boutique nampiakanjo ary ny Excellence Beauté nanao ny taresin'ny taovolo. Mametraka ny veloma ho amin'ny raha pitsy tahaka izao indray veloma tompoko.